Hianao reny maneke. Tovolahy malaza tamin'ny andro indraindray tasy. Matanjaka sady pikana. Tia haingo sady isany irony mitady vady. Saingy tsy mbola manana anton-draharaha fahazoana ka na dia nalasa fito saza ny faniriana sy ny eritreritra dia lasa gozavina teny ny antenatenana lalana ireny. Satria ny vola elatra hoenty manidina no tsy ampy lanja. Indray andro dia nisy taratasy maika tonga avy any atsimo. No ninovaka iny dia narsava taminy fa ingaranay voaradoa fa nadandreny no manafatra azy ho tonga any. Mpanankarena efa nanao sary-monina ela tany vakinan-karatra rangahy io ary tsy niteraka. Nandeha tsy namintana andro randretasy ary no tonga tany dia ho rangahy. Izao efa vato mandodon'izao ka dia mikasa-nao didy aho ny amin'izay andovy ireto fananana kely namono teny. Ary tsy misy afa-tsy iseny zanakavako akaiky indrindra na dia nanadino ahy asa atsaroko ihany. Ka raha ny endry isay dia isay no tompon'izay farany eto. Hatramin'izay dia nitoetra tany randretasy ary samy nahafinaritra na ny fankatiavan'izy mianaka samy lehilahy na ny fahaizany manaraka andramatotra sozana ny vadiny dadanaivo. Fito volana taorian'izay dia maty ingaranaivo. Natao nalaza ny fandevenana, navory ny lavin'ny valo. Noho ny nisavasava ny rahona dia lasa ny eritreritra randre tsalama mba nahalala izay didimpananana navelany maty. Teo dia efa niloham-peo sahady ny harena ka dia izy irery no nakany amin'ny governora nanontany izay fotopotony. Nandray azy tsara ilay lehibe nefa nasainy indray tonga randretasy sy rasozanany. Teo anatrehan'izy ireo no namakiana ny didimpananana arak'izao. Ny andro atokony fananako dia andretasy fa mba ho fahatsiarovana ny soa nataon'ny rasozanany dia tsy mahazo mizaka ny harendran-dretasy raha mbola velona koa matoa. Nefa kosa izany fizakan-drasozanany izany dia ho tapitra raha sendra nambady izy ary amin'izay dia atolony tsotra andran-dretasy ny lovany. Ny ankabeazan'ny olona dia nidera ny fahendrena sy ny hamarinan'ny dadanaivo fa randretasy kosa ny hisatra nankapo. Anarany tony ny mpandova nefa tompony milela-tanana tao mpivarotra tely. Miandry izay ahafaty an'ny neny soa izany nefa izato rafotsy tao mbola bikany tsy mainka hody. Raha mba hanambady indray koa izy nefa io ve ety hanambady sady sosotry randretasy no niomeny saina izany. Eritaona talohan'ny izao toe-javatra izao dia nangataka zazavavy iray ho vady randretasy dia hibakoly zanadrainy zafy. Lehilahy nalaza tamin'ny hevitra sy ny hafetsena ka naraikitry ny olona hoe rainy zafy lavaka. Tamin'izany fotoana izany dia nilavy ny marin-drano izao randretasy sy ny fangatahiny. Fa izao kosa no nireny fa nanjary lehilahy mpandova randretasy dia izy indray no niantsona andriamatoa tonga eny aminy ka nanaovany lahy-teny lavabe. Nilaza fa ho fitsapahatoetra no tsy nanomezany azy valiny mazava izay ela izay fa ankehitriny efa tapitra amin'ny fotoana fitsapana ka dia ho azo ataony manohy ny fiadiana ilay akoram-bolamena efa nitrangalany. Jenjina randretasy, jemby ny teny tsara lahatra, jenjy ny hevi-baovao tsy nampozina ary ngolo ny fity mbola tsy levina ka tsy nahalala matesa sy veloma intsony. Izao ihany no mba navalany. Hianao ny solon'ny dada, dimbiny neny. Teny borany teo hatramin'ny tsy nahy maintiny fa izy no mpandovan'ny dadanaivo nefa tsy mahazo mizaka ny harena raha tsy efa maty na manambady rasozanany. Noho ny eritreritra kely teo ingaky lavaka dia nivadika ny teny hoe izany ka atao manahirana ny saina maneritreritra. Raha manaiky ianao dia ataontsika indray mientana ohatra ny dakam-biriky ny raharaha. Ahoana izany? Ho randretasy sady velom-bolo izy. Faran'izay tsotra hoiky lavaka. Amboary vadiko rasozanany fa hibakoly efa ho vadinao rahateo. Izany no mendrika ohatra ny lohalika indray telo.
Dia ny fanarahana farany fa randray tasy no isavaran'andro sy taridresaka, ka rehefa hita ny soridoany dia ho tonga rainy zafy hanan-tanteraka. Andro ihany no tonga tany an-trano randray tasy dia nanao resaka miriorio aloha, dia nisafisafy ny fanambadiany. Farany dia sahiny vandrovandro hoe ary mba ahoana no hevitra raha ingarainy zafy no mangataka mariazy an-drasoa zanany? Ny hanahana teo ramatoa, tazandrailay tasy fa efa vonika anaiky ka nomboany. Tena resy marina ny antsika mianaka. Hevitra efa nanafarany mihitsy ka izany no nasaiko mitondra teny. Idinika ary izay io ramatoa, ka horenao rampitso ny valany. Ny ampitso hariva tokoa dia nilaza rasoa zanany fa eken'ny mpianakavy ny eo any amin'ny fianakaviana roa tonta. Noho ny nifampita teo ny resaka dia tapaka fa ny alakamisy tolakandro no ho avy ry zareo hanao ny fiantranoana. Tonga ny alakamisy, indrendry rainy zafy sy ny mpanotrona azy, tarihin'ilay taonlahy hanao ny kabary. Ry ramatoa rasoa zanany koa efa vory ao anefitra lehibe. Sanatra vavin-dramatoa atao hoe Ravaonoro Suzanna vao ny saram-panambadiana no teo anilany. Dia nandroso ny kabary mpangataka ka niorena, namaliny avy any amin'ireo vavy ka tonga teo amin'ilay hoe raha tonga ianareo hangataka ny farasydimby dia raha Suzanna Ravaonoro. Tsy naharitry rainy zafy ka niteny malemilemy hoe hay misy fanampiny hoe Ravaonoro koa ny anaran-drasoa zanany. Fa ren'ilay mpikabary matsilo sofina izay ka voasembana teriny fisononoka ny lahy tenany. Fa iza re no angatanareo vady ry tompoko lahy eo? Ramatoa rasoa zanany tompoko sady nataony tsara tondro ny rasoa zanany. Nidiran'izay matsato izany hoy rasoa zanany, fa i Suzanna Ravaonoro kosa no fandraisanay azy atrany sy naikenay. Ny oraka eran'ny trano. Rainy zafy tsy nateny fa nitanaka foana, fa tazan'ny ankizy nanangasangamba amin'ny amboakely tendany. Ravaonoro tsembodratsy ny enatr'olona, randray tasy ny fototra mba amin'ny fitanany sigara, ka ny hafo natoy ny molony. Nanao abdimy fandika ty raharaha ty hoy ny avy any amin'ny rasoa zanany, nefa ny ankilany tsy ometsiny, ny andaniny tsy omem-pondro. Tsy nisaina amam-po ny te hifamitaka fa ny anarana mitovitovy ratsy no namotsampona ka aoka ifampitsodrano. Hitandradey tasy fa nikory tao anatin'ny fahefatradany ny fanantenany ka miparareka izy. Hianao re manekery neny rasoa zanany fa anjarana tolotry ny razana. Ripaky ny eny ny eran'ny trano. Ny ankizy vavy sasany saika mivadika ato mihitsy. Nanjara fiteniny rehetra ny hoe hianao re maneke. Aoka nge anaka hoy rasoa zanany. Iza ary ny razana nanolotra azy ho anjarako, itompoko lahy rainay voarainao ve? Namonjy hipetraka randray tasy nefa voatsindry ny lambam-baravarakely ka nanjera ilay varahana lava viantonany. Voantohany iny kosa ny sarin'ny tompoko lahy amin'ny trano-pitaratra ny antona tandrifiny indrindra ka tao an-tampon-dohany no ohatran'ny nokendreny. Soa ihany fa efa niatota teny amin'ny gorodona vao montsana ny fitaratra. Torana famonjena randray tasy, fa indray nanjady taminy ny fararian'ity zava-nianjera sy ny hatairana miaro tahotra ary ny fahadisom-panantenana nampiany horakora-bahoaka. Ampitsin'io ihany dia nataony velomy vakina karatra ary nataony indray namoy bakoly sy ny lovana velan'Ingaradofa.